Falmerabantsika rehetra indray ry afako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika na hatratra ity andro anio ity hivavaka isika. Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo misaotra sy midera mankalaza anao zay no mitombonandro pahavelomana zay omenao anay ka atsapanay eo amin'ny fiainanay fa Andriamanitra mitsinjo sy mijery, Andriamanitra mita sy mamindra fo aminay ianao. Misaotra anao ihany koa zay noho amin'ity fotoana andrenesanay ny teninao ity, koa mba hazavao aty anatin'ny fonay re ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy angatanay zany mivavaka izany. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika ry avako amin'ity andro anio ity dia hitantsika amin'ny filazany tsara araka ny Jaona 4:4, ny 5:5 hatramin'ny 9:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisiny, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy amelanareo kamoty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita ahy intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro rany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Zay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy, ary zay tia ahy no tiany raiko, ary izaho tia azy ka iseho eo aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary ako aminy izahay ka onona ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako, izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana lalandava ao am-ponareo anery afako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompony finotsika. Amen. Eto amin'ity mofinainantsika androany ity ry afako no ahitantsika ilay fampiononana feno nataon'i Jesosy Kristy manoloana ny alahelo sy tolokon'ny mpianatra raha nolazain'i Jesosy tamin'izy ireo fa handeha izy. Rehefa nalahelo ny mpianatra dia tery ampanahy Jesosy nanome azy ireo ny fampiononana feno, dia voambara eto fa ny fanirahana ny fanahy masina no vahaolana fampanantenana mampisinda ny alahelo sy ny tolokon'izy ireo. Eo amin'ny 7:40 sy ny 4:40 dia mampanantena Jesosy Kristy fa raha angataka zavatra amin'ny anaran'ireo mpianatra eo dia ataony izany. Misy fampanantenana ny amin'ny fanantenan-javatra omeny Jesosy Kristy azy ireo eo amin'ny 13:40 sy ny 14:40. Fa eto amin'ny 14:40 sy ny manaraka kosa dia ambara fa fampanantenana mihoatra lavitra noho ny fampanantenan-javatra ny omeny Jesosy Kristy azy ireo, dia ambara fa ny fanomezana
ny fanay masina. Ny fanomezana ny fanay masina dia ahafahan'ny mpianatra mihoatra sy miotra eo amin'ny fiainana ka anana ny hery sy tanjaka indray hiatrehana ny asa fanompona izay atao. Andeha ro jerentsika ry havako izany fanomezana sarobidy nomeny Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra izany dia ny fanay masina. Voalohany, ny fanay masina dia ho an'izay mitandrina ny didy. Ny fanay masina dia ho an'izay mitandrina ny didy. Averimberin' Jesosy Kristy matetika manomboka amin'ny 520 hatrany amin'ny 420 amin'ny toko 420 ity fa ilaina ho an'ny mpianatra ny mitandrina ny didy, ny mankatoa ny didy fa tsy ny manaiky fotsiny no ilaina. Arak'izany, io fanay masina io dia nomena ho an'ireo izay afaka mankatoa i didy io. Voambara ary fa tsy azon'izao tontolo izao ho raisina io fanay masina io, hoy izy eo amin'ny 720, fa natao kosa ho an'ireo izay efa nifanerasera tamin'ny tompo, izany hoe ireo izay efa manana ny tompo. Tsy hoy izy, irahana aminareo ny fanahy famarinana izay tsy azo izao tontolo izao raisina satria tsy hita ny nafantany, fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao anatinareo izy. Izany hoe izay efa mifanerasera tamin'ny tompo ka manana ny tompo no manana ny fanahy ao anatiny raha teo. Amafisiny izany any amin'ny 220 raha nilaza i Jodasy efa maninona ny tsy amin'izao tontolo izao koa no isehoany, dia mazava ny valitenin'i Jesosy Kristy fa ho an'izay mitandrina ny teny ihany ny fanomezana ny fanay masina. Ny fanay masina dia tsy inona tsy akory fa lay fanahy izay manala ny alahelo sy toloko, mahatonga ny mpianatra tsy ho kamboty. Ny fanay masina no irahan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mba ho eo amin'ireo izay tsy manana mpiahy, eo amin'izay mampalahelo, eo ananivon'izay everina fa tsy misy mpiahy azy ireny. Arak'izany dia ambara fa zava-miafina lehibe ho an'izay mandray an'i Kristy sy izay mankatoa ny didiny, mankatoa ny teniny, ny famenoany ny fanay masina amin'ny fiainana, ny famenoany ny fanay masina izay banga eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ho an'ny mpino arak'izany ny mandray aty fanay masina ity satria mamaha olana maro eo amin'ny fiainana. Paoly apôstôly ry havako malala dia miteny ao amin'ny Korintianina 1:2 andininy 420 sy ny 520 dia ho ny voalaza ny manao hoe fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay fanan'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azo satria araka ny fanahy no amantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Mazava izany ry havako fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, tsy niseho tamin'izao tontolo izao izy fa niseho tamin'ny mpianatra, ary ireo mpianatra ireno no nitenenany manao hoe raiso ny fanay masina. Sarotra ho an'izay mpanara-drian-drano sy ho an'izay milaza ny tena ny ho mpivavaka sy mpiangona tsotra fotsiny arak'izany, izay tsy mba mankatoa ny didin'Andriamanitra, izay tsy mba mankatoa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ny handray ny fanay masina. Mora ny milaza fa tian'Andriamanitra isika, manaraka ny fanompona an'Andriamanitra isika, saingy ny fankatoavana izay voalaza kosa dia tena zava-dehibe amin'ny fanompona sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo ambaran'i Jakoba amin'ny teny izay efa haintsika rehetra fa isan'ny mpamita tena mihitsy
izay milaza azy fa mahay ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy mankatoy izay voarakitra ao anatin'izany. Hoy Jakoba milaza manao hoe aoka ho mpankatoy ny teny ianareo fa aza piainy fotsiny ihany fandrao amitaka ny tenanareo. Ry afaka malala, ny fankatoavantsika ny teny dia tsy fankatoavana antsika n'Andriamanitra fotsiny fa hamenon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andehanantsika amin'ny fanahiny fahamarinana. Fa zavatra faharoa izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry afaka malala dia ny hoe ny fanahy masina dia nomena ho mpananatra. Araka ny voalaza ny andininy 520 sy ny 420, indrindra ny andininy 420 manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anaraka. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Misy dika maro lafy izay anambarany ny mpandinika ny teny hoe fanahy masina voalaza eto. Ao ny misasany miteny hoe ny fanahy masina dia pampion consolateur. Ny sasany dia miteny fa ny fanahy masina dia mpisolo vava, défenseur. Ary ho an'ny sasany dia ambara tsotro zao fa fanahy masina dia lay fanahy masin'Andriamanitra, zany hoe lay masin'Andriamanitra, Esprit Saint, araka ny voalaza. Fa eto amin'ity 420 ity dia miariary fa ny fanahy masina dia mpananatra. Amin'ny mampananatra zany dia ambara eto ihany fa sady hampianatra izy no hampahatsiaro ny zavatra rehetra. Hampianatra ny zavatra rehetra izy, zany hoe hitaridalana, hampita fahalalana ary hampahatsiaro ny zavatra rehetra raha teo. Zany hoe amerina ho an-tsaina, ampody ny saina, ampitamberina indray zay efa voalaza. Ary ny dika teny sasany ary dia miteny amin'ity 420 ity manao hoe ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iraharay amin'ny anarako. Izy hoy izy no ampianatra zava-baovao sy ampahatsiaro ny teo aloha ary ampitamberina ny lasa. Ry avako malala, ambara fa ampianatra ny marina rehetra makasika ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ny fanahy masina. Araka izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:4, ny 13 manao hoe fa raha tonga ny fanahiny famarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Ampianatra, anome fahalalana ny fanahy masina. Fa anankiray ihany koa izay anambarana fa io fanahy masina io koa no hanao izay ampahazava sy amenona ao anaty ny teny rehetra izay efa adinin'ireo mpianatra ireo momba ny famonjena izay efa nitenenin'i Jesosy Kristy. Maro ry avako malala ny zavatra izay tsy fantatry ny mpianatra momba ny famonjen'i Jesosy Kristy, fa rehefa lasa Jesosy, zany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, dia nody ny sain'izy ireny. Hitantsika ohatra ny ambara amin'ny Jaona 2:2, ny 2:20 dia hoy ny voalaza manao hoe ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaron'ny mpianany fa efa nilazana izy, ary dia ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ariana be ary zany vao tsaron'ny mpianatra amin'ny alalan'ity fanahy masina ity ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy. Ao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:12, ny 14 manao hoe zany zavatra zany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tany amin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra zany fa voasoratra ilaza azy zany zavatra izany,
ary efa nataony taminy izany ry avako malala ao amin'ny tompo am'izao andro ankehitriny iainantsika izao koa de vanim-potoana izay mila ny fanahy masina hampianatra mila ny fanahy masina lay fanahy ny fahamarinana hiasa eto anivon'izao tontolo zao hampianatra atsika ny marina ary hampahatsiaro atsika ny marina momba ny famonjena izao tontolo zao ankehitriny dia azo lazaina fa mila ny fanahy masina izay hiasa mahery ampianatra izao tontolo zao momba ny famonjena fa izao tontolo zao koa de mila ny fanahy masina hampahatsiaro haneo miariary ny fahamarinany soratra masina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ary ny fahamarinany famonjeny Jesosy Kristy io fanahiny fahamarinana io arak'izany no afaka mamoaka ny marina rehetra am'izao andro ankehitriny zao zay mandeha araka ny fanahy ka manana ny fahamarinana de mandeha amin'ny marina sy mandeha amin'ny fahazavana ary tsy misy miafokafona ao aminy zay mifanohatra am'izany kosa ka ty manao zavatra mikifonofony feno tsy fahamarinana lainga fitaka dia ambara fa mbola mandeha amin'ny aizina ary tsy manana ny fanan'Andriamanitra ao aminy ho antsika piny kosa ry avako malala io fanahy ny fahamarinana io zay mpampianatra hendry zay mampiseho ny marina io no arahantsika amin'ny androm-piainantsika rehetra ry avako malala ety ampamaranana ary de ambara fa ampy mampionina ny mpianatra no ny fahabangany toerana izay tsy maheo an Jesosy Kristy ny fahafenony ny fanahy masina satria io fanahy masina io dia manohy ny asa zay nataony Jesosy Kristy ihany zay asa rehetra nataon'ny tompo no ataon'ny fanahy masina ary mihoatra noho izany aza satria fatatsika fa Jesosy Kristy dia voafaritra tao anatin'ny vanim-potoana sy ny toerana ny asana fa ny fanahy masina kosa dia hahenika izao tontolo zao sy amin'ny vanim-potoana rehetra dia ao an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika kosa zany tenin'Andriamanitra izany amen ivavaka isika ry avako misaotranao zay fanahy masina lay fanahy masina mpampahery lay fanahy masina mpananatra lay ny fanahy fahamarinana izay mamangy ny tokantranonay ankehitriny misaotranao zahay fa lehibe ny fitiavanao ka asehonao miariary fa mampanatena sy mampionina ary mampahery anay ianao misaotra tompo no ny fanekenao lay Andriamanitra manaiky hiditra eo amin'ny fiainanay misaotra no ny fanekenao ombanay amin'ny asa rehetra zay ataonay misaotra tompo fa fantatray fa tsy mamelanay irerenao dia apetrakay aminao arak'izany ny fiainanay ho fiainana feno ny fanahy masina ho tarihinao amin'ny zavatra rehetra ataonay ka tsy andeha araka izay fiheveran'ny nofo sy fiheveran'ny tena izay fa andeha araka ny sitraponao kosa amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy nanaovanay sangatanay zany vavaka izany amen